Asakanan'ireo mpiasan'ny ladoany ny fitondrana ireo tableau vita sary sikotra vokarina eto Mahajanga. Ireo teratany vahiny no manjifa azy ireto betsaka no izy vita malagasy. Tsy fantatra mazava ny antony hoy Zokisary izay isany mpanao hosodoko any ka miena ny mpividy. Dia izy zany rehefa misy zany ny vahiny mividy an'izy zany avy ery amin'ny aéroport ry tsy afaka mivoaka zany le tableaunay. Karazan-draha roa ny zavatra miseho ery rehefa mitondra tableaunay ery. Na tableaunay zany andovandre vola beo lombolombo zay vidianandreo azy aminay vola alohan'ireo ery zay vao mahatafaboaka azy, na potehandreo eo amin'ny devant e zany ny zavatra ara-malagasy indesin'ireo. Zay zany ny zavatra tena anisany mampalahelo zahay. Mangataka le tompon'andraikitra zany za amin'izay tompon'andraikitra magnara-maso hantony tsy azo amoahana le ty zavatra asa-tagnanay ty. Tsy misy ny fanazavana fa tsy azo entina, izany no nambaran'ireo mpiasan'ny ladoany. Efa niezaka nanantona ny tompon'andraikitra ny mpanao gazety fa tsy mbola nahazo valiny hatreto. Asa fivelomana ny hosodoko. Ny fotoam-pialan-tsasatra no tena mahamaro ny mpividy ka eo amin'ny tabilao 3 eo no lafo ao anatin'ny iray andro, amin'ny vidiny 5,3 ariary hatramin'ny 5,4 ariary. Raha manao commande kosa indray dia tafakatra any amin'ny 7 ariary ny tabilao iray izay miankina amin'ny kisarisary aminy.